fahasairana na daholo ny ampiasaintsika ato nefa dia tsy tomombana arak'izay ilaina azy indraindray ny sakafo. Avy aloha amin'izay andy hijery ny sakafontsika fa sao mahay eo tokoa ka. Nde tokoa ary izy rado no sehen'ny mpanampy antsika. Izy kosa ny vadiko ry seheno efa izay natorotoroko andrizay daholo ny raharaha rehetra ka inoko fa tsy dia misy anahirana loatra. Fotoana ho antsy nahavitako an'izany satria any ampiasana foana ny andro tokony fiainana ny vady isan'andro ankoatra ny sabotsy sy ny alahady ary ny andro tsy fiasana sy ny andro fety. Ary maninona koa ty rado no manao fijerina dalan'ny seheny toy izao ka sa tara amin'ny hatsaran-tarendra matoa kely kosa. Tena taitra tokoa moa zany. Fa raha ny hoe tara indray dia tsy izany mihitsy. Efa manana anao nge aka ny seheny iray ve? Ka hiasa akory ny atongavaka eto aminareo anaja ny asa koa ary raha sanatria ka misy tsy azoazonareo na eo amin'ny fomba fiasako izany na eo amin'ny toetrako akapobeany dia aza misalasala renareo miteny sy mananatra dia ohatrinona tokoa moa izany ny karamanao? Izay efa ny fanarahany tamin'ny maman ihany ka ohatrinona tokoa moa retsy izy teo? 7 sy 2 alina ariary ny tapaka mianaka ka raisina isaky ny voalohan'ny volana hono fa isaky ny faran'ny volana hono nareo vao mandray vola. Raha sanatria izy ka mila avansa dia miteny aminareo ihany faran'ny fandriako aloha dia avelao hijanona arak'izay fanarahany efa vitana sy madama be ihany. Fa ohatrinona moa izao ny karama farany ambany? Tsy 5 alina? So kosa rery sendra dia tsy rariny izany karama izany ka ho voasazy amin'izany sika mpampiasa raha sanatria ka misy fanaraha-maso tampoka. Ka rehefa naoza avy amin'ny madama tampoka ange ny rarahako dia tsy mampaninona loatra izany karama izany afandray raha hoe zarery ihany no misahana ilay tokantrano iray manontolo manomboka any amin'ny sasalamba sy mipasoka mipiritrano sy ny fanadiovana an'izany fiantsenana sy ny fikarakarana sakafo intelo isan'andro na enalina kosa aza angamba tsy ho ampikarama izany ka sady tsy hitako ange izay tokony adika hevitra amin'izany rado hoe tsy mbola fantatra ao akory izay fomba fiasany. Arakara-darery voajavatra ry sendra toy izao ve ny endriny dia ho ratsy ahoana kosa ny zava-bitany. Tsy adalange ny tolo raha tokana nanao izany fanoharana izany fa iny ary ianao atao tsy mitsahatra amin'ny tanisany atsara ny seheny eto masoko mihitsy dia ho sanatria ve kariry izy mivady fa sao dia izany indray no mahatonga fifanololana eto aminareo avelao hamonjy ny lakoziako amin'izay fa efa miandry koa izay izao vilisy mivolany ataoko hoe adala kosa ianao ry sendra raha iseheny no ahateraka ny fahasarotam-piaronao toy izao ka olona hiara-miaina amintsika ato ange ny zazavavy iny efa fantatro ny toetrako fa tia vazivazy ihany indray ajanony eo koa izany resaka izany fa mahasosotra ka fa nga mbola tsy tonga sendra ry seheny? Mbola tsy tonga izy fa nanavatra tamin'ny telefonina teo mbola mangan'izany mpiara-miasa amin'ny mativaty izany hono izy rehefa avy miasa. Fa naninona koa ary izy ny tsy niantso teny efa niantso anao tokoa hono izy fa tsy nahazo anao mihitsy toa hoe mivononao hono angamba ny telefoninao ko ary efa masaka angany sakafontsika efa vita koa ka sady le loka kafizinao mihitsy nao tsara maso maina senomby teny efa niangaliko fantatra mihitsy efa hitako eto ka azo tomana mihitsy aho zao rehefa avy eo izany ange no efa nilazako hoe arakara-dare voajavatra tsara dare nge ianao ty ry seheno aza be vazivazy toy izany renao raha misefa mahasosotra nge raha misy mahita an'izao fetsika ao izao izy akory no ahita izay ataontsika eto i madamo izany mbola ho taratara vao tonga ka afaka miresaka mahalalaka tsara sika tena tiako ange ianao ry seheno misakisany ianao raha miseka nahitanao fotsiny ty foko kely adaladala ty dia raiki-pity taminao avelao ry raha misefa aza ataonao toy izao ka hiasa ny nandehanako tato aminareo fa tsy hanao izao adalana tianao atao amiko izao mihitsy esoro ny tananao ka alazako amin'ny madama ange ianao aza be tato-bolana toy izany ikiry seheny malala ka misora renao ka tsy ino izay lazainao mihitsy sendra raha izamby raha manaika ianao dia omeko volambonin'ny karamanao mety oatra ny karamanao mihitsy aza tsy mila n'izay volanao ramose avelao hamonjy ny rarahako ka mba olona toy izao ihany ve ianao dia tsy hay hanaja tena tako izao avelao aho aza ataonao tako izao re satria tsy ahiajaina amin'ny teny mamy ianao dia miala tsiny ary seheny fa ankery no anatanterahako ny filako aminao miala ry ianao raha misefa mamenatr'olona ka andray aza ry vitina ohatra izao ny akanjoko ka inona rety ataony tiry lanitra vonjeo
ary to tsy mampiotsina anao akory a raha izany vaovao mahafaly izany a. Fa inona mampanjonitra anao toy io nefa za nge mba mezaky ny anome hafaliana anao e. Henoko daholo nge zany lazainao rehetra zany. Faly aka. Aza manday nge. Faly ve dia ho marikivy endrika toy io ka. Miomboka faliana aminao ry ary sendra noho izany zaza ho avy zany a. Fa ny somary mampiasa loha ange dia ity ady tany dady ity. Za zao no anisan'ny vavolombelona nahita ny varotra amin'ny fanaovan'ilay olona tamin'ny dady. Nefa zao nivadiany zao indray dady. Ka maninona raha miantso any tantoara maniraka ianao isolo vavazy dia vita ny resaka. Inona fotsiny nananao havana toy ireny raha tsy amitrangan-javatra toy izao e. Fa nananao ngany numéro-ny? Ao anaty annuaire ny azy ka nataoko aiza tokoa moa izy iny. Seheno a! Seheno! Siakan'izany kio ve dia antsonao any seheno e. Atroy azy misy azy akako azy. Ka isehena nge nirakiraka fa tsy ianao ry rado e. Na izany aza ry sendra. Olombelona toanao nge iny e. Raha zavatra kely tsy misy dikanao ohatr'izany no andrebirebenao olona nefa vitanao ihany dia ataoko hoe akamonana ianao. Marina fa mitondra rano ianao ry sendra. Na izany aza mba akingakinga tsy mahavitribitrika fa mba mahakamo ihany no mahita ireny vehivavy sasany mivoretaka be ireny ka. Eny azy rehefa tsy ataoko tsony. Ny ianao koa raha vao misy mikasika ny seheno dia tsy maintsy toy izany foana ny hafarany resaka. Fa inona mihitsy ny tena mahasaro-piaro anao amin'ny seheno e. Tsy saro-piaro amin'ny seheno izany fa mahasosotra fotsiny mandrenao miantsoantso azy nefa zavatra tokony ho vitanao. Atoro ihany misy le izy fa tahak'izay nge efa vita ny ilana azy. Fa inona no ataonao temotra ny fiasako toy izao ry seheno a? Marina mafy raha tsy mahasarotiny ihany ataonao toy izao a. Ilozanao toy izao foana ve ny trano? Matoa raha mise manantona anao aty amin'ny fiasananao toy izao dia satria zava-dehibe amiko no resahako aminao. Fantatrao ihany fa tsy mba misy fotoana firafahako mitafa ny vatana aminao toy izao tsony. Ka dia aleko mihitsy manantona anao na fantatro aza fa manelingelina ny asanao a. Raha momba ilay volana mpanentenako ianao no antondianao dia tsy maninona fa any trano ihany ianao raha riva dia omeko. Raha izay volanao tanaonao fa tsy mila e. Tsy izany raha teo nantondiako fa nilaza aminao hoe mitoejaza. Ndre, ka raha mitoejaza ianao dia inona no hidirako amin'izany? Dia ho tianao atalandre ve ny fanolanana vitanao tamiko e? Nefa ianao voio ara no nilaza fa omenao ilay vola tambon'izany. Fanolanana ve no nandraisanao aniny e? Eny tompoko, fanolanana tsotro izao satria tsy nifanarahako taminao mihitsy. Sady aterisetra raha teo. Mba azonao an-tsaina ve fa raha iny ianao ny toriko a, dia sady nigadra anao fa baraka. Mangony fotsiny fisaraha-panambadiana. Tsy fidinao any ny asa tao aminareo e. Mila vola, vokatry ny atsembohako. Ny atsaratarehako dia tombony iray nomen'Andriamanitra ka tsy ataoko fitaovana anaovana fitondran-tena tsy mendrika mihitsy. Ka inona ary ny tianao ataoko e? Ka noho zavy hevitra nge na tonga hanantona anao taty e. Raha izany dia andao hiaraka isika. Ho aiza? Hoentiko any amin'ilay namako dokotera izay ianao dia andao alana. Ny zanakareo sendra alana fa tsy ny ahy mihitsy. Fa heverinao fa vatakazo anga izy io no alana fotsiny amin'izao. Ainy io ndre mato. Ary any ihany koa anesa mitondra azy e. Mba hampisaina izay mety ho sazinao ve ianao e? Tsy vita mpanolona fotsiny fa mpamono olona ihany koa. Ka za nge manontany izay mba hevitra nefa tsy miteny ianao e. Izay no mba hevitra fantatra fa faran'izay mety indrindra. Tsy matapa-kirery an'izany sika sianao e. Maninona mora sika telo. Za sianao ary madama vadinao miaraka amin'ny resaka dia vita eo izay atao e. Sanatria. Vao enim-bolana ve no vita manetriketrika ny raharanay dia dadiavinao ravana sahady. Marina fa tsy nahafeno tena koa. Ary diso teo anatrehanao sy madama vadiko. Na izany aza tsy ilazany amin'ny mihitsy aho mandrakizay. Eny ary, rehefa tsy vitanao manao an'izany dia izany io resaka aminy. Matika ianao raha manao an'izany. Andray? Fantatrao tsara ny heriko sy ny tanjako rehefa sitrapoko. Raha mbola tianao ny velona miaraka noho izazo ankibonao io, dia efa adio mihitsy ny miresaka izao fahavoazanao izao amin'ny vadiko. Fa maninona ny raha onanao toy izany? Mihevitra ve ianao fa ho fatinao ahy e? Izay iray sika mateloha. Aza raha onanao toy izany ase eno a. Fitiavako anao matoa ianao toy izao ka fitiavana ve efara amin'ny fifamonoana? Fitiavana. Izany izy rehefa tsy mahafeny filana. Tsy mba mahay mionona amin'ny anjarany tena. Aza be sermonina eo anao fa mahasosotra. Fitafy izany marina. Ary mandehana amin'izay koa fa amin'ny manaraka olazaiko anao ihany ny fanapaha-kevitra hoe.
Avelao aloha eritreritra kely. Raha zany foko izany no aparokito dia tsy voaketo raha tsy mahazo valony mafapo avy aminao. Saingy olo-kendra ka omeko fotoana ihany ianao eritreretana. Aza ela fotoana nefa. Izay no isy fahavelao andeha. Mino aho fa tena olo-kendry tokoa ianao ry seheno. Mbola miangavy aminao ihany nefa mba tsy ilaza ninninona misendra vadiko. Matoky ianao fa ho zairiko ny vavako e. Tena tsy mivazivazy aminareo any raha misesy madamy e. Tena metra-pialana tokoa ary naneta-keliko azy efa voafehako ihany koa ka azonareo savaina tsara aloha raha sanatria ka tsy matoky anareo e. Dia tena tsy azoko mihitsy tsony kosa ka. Ny zavatra nataonay tsy nahafaly andriva e tato sa tsy zakandrindra raha tato an-trano. Mbola afaka manarina ny tsy mety ange zahay raha toa ka avy aminay no mahatonga andriala toy izao e. Ny iza koa moa no mahalala raha nahita karama tsaratsara kokoa noho ny ato aminay ianao. Nefa hatreny am-piandohana nge no efa nilaza zay fa azo atao ny manome anao ambony kokoa noho io e. Raha ny marina ry izy mivady dia tsy avy aminareo mihitsy na ny karama omenareo ny antony andianako a. Antony asa mirery izay tsy ambara telo kirery no antony anaovako an'izao. Mba vinavina anay nge zao dia ny hoe mba tena nampy anay ianao, indrindra amin'izao madama mitondra vohoko izao sy rehefa teraka ihany koa re. Tena mba nitondra sobetsaka tato aminay manko ny fisianao ka so re dia tsy mety fa mba mijanona aloha e. Tsy tiako ianao rado miangavy toy izany a. Fa firin'izay mpanampy koa nefa io e. Za indray tsy mitambitamby izany fa ray miala folo miditra azo. Marina fa tena tsara fiasa indri. Na afa-po ny asa indri hatreto. Saingy rehefa tsy azo tambatambaza indri dia mandehana fa izay koa tsy mitana. Dia izao alin'izao ve ianao no andeha? Tsy aloha ve raha mpitsy sao dia maninona any ianao ka izahay avy no voaroroy amin'ny tsy antony. Raha pitsara ny aleto e. Mino angamba fa afaka ny amin'ny azy sisa karamako atianareo satria tsy vola be akory izany. Eo fa ho jerena momba n'izany e, raha pitsy izany. Gaga angamba ianao hoe fa maninona no manenjika anao ity? Tena gaga mihitsy aloha e. Izay eno a. Dia izao ve ny fantatrao fa vahaolana mahomby? Tsy afaka niaritra amin'ny fanenjehan'ny feo miferitrereta koa ramsia. Avelao izako izao fahoriako izao na dia tsy fidy ny azany na tonga ho toy izao. Mbola matanjaka tsara ny ambopoko izao ka tsy mitamby aminao velively izao vehivavy izao. Mifona aminao ary izay eno a. Aza entina mifoha misamboaravoara toy izao ny fiainana fa ento amin'ny fotony sy saina mieritreritra tsara. Fa ny anao kosa angamba raha tsy eritaona tsy ampieritreretana ka zavy ny andry anao eo. Omeo ary ny adresinao mba ahafahako mamangivangy anao farafaratsiny dia tiako misy vola omeko anao. Asam Radio. Tsy havita taona tsy akory fa mety hahala amin'ny fahasairana anao ihany angamba. Ny antony alako tao aminareo raha misy dia satria tsy tiako ny tsony ny fanerasera aminao. Raha momba amin'ny volanao indray dia iny entoaniny ianao fa sao dia hananako alahelo amin'ny vadinao satria fantatro tsara fa nitahirinareo ny mpangahanao nangalana andreo. Tsy teo ho vendrikendrika ho mpangalatra raha tsy nanao an'izany akory. Eny ary rera tsy hanome adresy ianao e. Boribory ange ny tany e. Tsy maintsy tongako izay misy ianao na hatrany am-paravazan-tany aza. Ary nahoana no hitsoahanao toy izao e. Misaotra ihany aloha na dia tsy niraisinao azy ilay vola. Zay zany ko. Rado a. Fa maninona ho ianao no lasan'ny ofa be toy izao e. Aiza ve kika tsy miditra ny trano raha tsy efa avy nisotrosotro avy any. Tsy raharahanao izay ataoko fa avy aloha atory amin'izay. Fa nga efa voky ianao no hoe atory amin'izay. Tsy inona intsony re hafa efa voky mihitsy e. Fa dia inona loatra ary mahatonga anao n'izao fihetsiko izao amiko e. Hatr'izay nahalalako anao mbola tsy nahitanao nisotro izany mihitsy. Eny fa na dia labiera aza. Ny mamanareo sy ny dadanareo ihany koa ny laza fa tsy mba fombanao mihitsy manao an'izany. Fa nga efa nitaterinao tany amin'izy ireo sahady zany. Na ny tany vaovao momba ny tokantranontsika ve izy dia hanafenako ny zava-misy ny zava-marina ato ka. Tena anisan'ny zavatra mankarary ny foko tokoa nke izao ataonao izao rado e. Raha sanatria ka misy olana dia tsy maninona fa zarao aky raha mama. Mbola zakako ny hafa tsy mila zaraiko aminao. Fa nahoana ary ny fahamamonao ny zarainao amiko isan'andro izao ka izany ve ny hoe zakanao? Fa manelingelina anao nga ny mahita matory eto. Sa manahirana anao ny mamalina ny lamban'ny rakofako. Afaka matory amin'ny tany inge
efa tsy manahirana anao amin'ny fandrahoana ny sakafo koa fa efa tsy mihinana ato aminao nefa mbola sorosoreninao foana. Efa fantatra ange fa hatrizay nandehana sehany izay dia toa tsy mampazoto anao mihitsy ny sakafo ato an-trano e. So dia verinao aza fa zany nandroaka ny seheno. Izy no te ampifilafilany ka tsy aleo ve kiny fiainantsika no atao izay mahamety azy a. Aza resahanao ny seheny intsony ary sendra. Efa lasa izy ka fotony maty. Ezaka manomboka rahampitso anao izay mahafalifaly anao. Engany izany mba tsy ho fampanantenana pokaty fa mba tena ho tanterahanao tokoa rato. Tsy fomba kokoa izany mampanantenany tsy misy izany. Rehefa teniko dia tanako. Izay ahasalamanao sy ny sombony antsika no heverina manomboka eto. Tapitra treto ny adi-tsaiko ka mino ahy ianao fa iova ho toy ny nahalalanao manomboka rahampitso. Ary avelo amin'izay atory fa mavesatra be izany lohako izany dia. Rado, fa taisa ny nahalalànao misy aho? Mo tsy efa nafarako ve ianao fa tsy milanao sady tsy te hitanao tsony? Manenjika ny eritreritro ry ianao. Tsy mampaninona ny mitady izay misy ianao. Fa nahoana kosa ry seheny dia nampafantarinao le rahavavinao miasa ao amin'ny mamany sendra avokoa ny tsy ambaratelontsika. Satria izy rahavaviko izay manjoa fantany avokoa. Toy izany koa izay mahazo azy. Tsy misy afa-tsy izay roa renany mpiavany eto ambonin'ny tany. Ka nahoana moa izay ny tsy hifankatia sy famboraka tsy ambaratelo? Mahafinaritra ny fifankatiavana roa. Fa hono ny sofitro ve no lalo-dalovana sa tenenao tokoa ny vadin'ny tompon'ity hôtely lehibe ity? Tsy lalo-dalovana ianao ka. Tena zato koa izany voalazy izany. Dia nisy an'izany moa ry seheno hatr'izay ka dia nahoana ianao no tsy niteny a? Izany ve no antony tsy nandraisanao ny vola nomeko anao satria efa tsara mpiantoka? Tsy izany mihitsy a. Voaingana ange izany no nanambady amin'ny tompon'ity hôtely lehibe tantaniko ity e. Fa ny fiainana ny anako talohan'izany anga tsy heverinao tena mafy tamiko tokoa. Tena marina velo fa ny varo tena tokoa ianao ry seheno. Izany tena izany. Ny anadahan'ny sendra no ny tantara izany taminay fon'izy nivoaka hividy fanafodin-dray alina izay. Efa taloha izany e. Rehefa niala tao aminareo dia nitady karamatety sy teroa. Nefa toa tsy nitsikiny ny vitana mihitsy. Dia izay sisa ny fantatra fa fanavotana ho azy ny zanako ka tena ataoko. Ary raha tsy nanao an'izany koa tsy tonga amin'izao toerako izao ankehitriny izao mihitsy. Dia sahanao manko ry seheny ny tantara amiko izany fahavetavetana izany a? Dia sahanao koa ny mirehire fatratra fa raha tsy ny varo teny ianao tsy nahazo toeranao izao. Tsy te hiady hevitra aminao momba izany satria fantatro fa tsy maintsy atolaka ao aty amiko ny tsy ny rehetra. Tsy misy lakanao tsony koa e. Efa manana ray ho tia sady afaka manome fitiavana ampiazy ny zanako. Tsy ampafantariko azy noviana fa ianao ny rainy izay lehilahy mpanara roatra amin'ny fatsoran'ny tovavy ve? Sady tsy ho lazaiko azy mihitsy fa izy dia nohariana tao anatin'ny fanolanana. Velao andefa tsy tantoka izany fomba firesako ny adalako izany. Tadidio anefa fa na ho aiza ianareo mianaka dia ho hitako foana. Mandehana koa mandeha. Ny fahendrenao no angatahako ry seheno. Tsy hoe sanatria tonga amin'ny toerana avoavo noho ny teo aloha ka hoe anadiny ny lasako. Sanatria izany ny fietikao tsy tandrinao indray mandeha monja dia mety ahitanao angano. Angamba voatery hanafatrapanampy ihany sika rato fa tena sahirana loatra ka. Ny zazakely koa moa ity toa tsy dia salama firy fa tsy haiko mihitsy ataony any amin'ny akany any. Efa miresaka izany ihany ianao ry sendra dia toizako. Avelo ahy hijanona amin'ny asako. Dia hikarakara ny zazakely atao trano sy ny raharaha rehetra ato fa tsy tantiko mihitsy izao ka. Ianao tokony hamelona indray ve rado ny taraina toy izany a? Satria tsinona tsy mety hijanona ianao. Tsy mety hitady mpanampy ihany koa. Nefa tsy mandray ravindena fa mbola izaho ihany aza ny manolo ny zazakely rehefa manao maloto. Ianao koa ity dia efa be tarainy ery ka. Ampahafiry ny zavatra vitan'ny vadin'olona rehetra moa no mba vitanao ity. Voasaina manampy kely dia efa menomenona toy izao. Ay moa izany natao hamelona. Fizandray ka. Mitady volange izany e. Na ny fahitako izaza tsy salama lava io ihany aza ve tsy ahatonga saina. Ianao tokony ampinono tsy hita fa naleo misoloana biberon izany satria sao ratsy bika eo ny havako. Izany mihitsy kosa aloha e. Aok'izay rato a. Aok'izay fa hiezaka anao izay mahafapo anao. Dia aza mitongotoy otsony moa e. Rato a. Na hoe teraka aza dia tsy tokony ho aty mihitsy ianao fa manelingelina amin'ny fiainany mianaka.
raha mahafantatra amin'ny fisianao teo amin'ny fiainako manko ny vadiko dia mino aho fa ho vitatreo ny aminay. Fa fahafirin'ny lehilahy nindrana anao isan'alina moa ary se eno Tsy fantatro. Ny any fantatro fotsiny dia ianao no nampampikitra toy izao. Efa mby eo amin'ny fiainako aho izao ka tsy mila elingelenina tsony. Ka zoko sa tsy zoko ny mahita ny zanako? Zonao no mahita ny zanako tompoko lahy. Saingy raha manelingelina no avinay kosa izany dia tsy maintsy manakana anao aho. Ny vadinao tsy fonao akory izarana tsy ambaratelontsika, nefa ny fahasambarankeliko tadiavinao pitehana. Tsy manaiky an'izany aho. Dia izy zao no nataonao anaran'ny zanako? Fa ny anarandray fa iza ndray? Kerino Mosalano anarany. Fa ngatsy misy anarana gasy nefa ianao reniny gasy. Ka ny lahy ny lohany. Rehefa izay no anarana tiandrainy menazy dia tsy sakan'izany mihitsy aho. Zany raha teo ny fomba-ndry zareo. Ka za rainy niteraka azy zany tsy raha rainao mihitsy. Rainy rainy. Mandreraka ianao fa mandehana mivoaka ny hoteliko. Rainiko tsy ny karakara sy ny kolokolo azy hatr'izay. Se eno manana olana amin'ny sendra. Dia maninona? Miangavy anao mba ampiatrano mandritra ny andro vitsy. Ekeko ny fangatahanao raha toa ka manaiky ianao fa tsy hanelingelina amin'ny fiainana mianaka tsony manomboka eto. Ary hevitra ny tenanao toy ny vahiny rehetra mandalo eto amin'ny hotely. Ekeko tsy misy ahotra ny fangatahanao. Ary ilozako ianao fa andeha ampinoana mosara aloha. Mahereza rery se eny dia mbola mamerina amin'ny fisaorana ihany aho. Dia taiza foana ianao rado hatr'izay 3 andro tsy nahitananao izay na ny taratasy filazana ny fahaverezanao azy izao hivina manam-pahefanisa-tsokajiny avokoa. Fa iza no miteny aminao fa raha vao tsy mody an-trano aho dia ho very. Ka mbola tsy fanaonao kosa ange izao rado hoe ny fiainana raha teo efa fantatrao fa mampitebiteby andro aman'alina. Tsy misy tsony ny fandriam-pahalemana ka te ho diso kosa ve ny eritreritra raha nanao izany mba hahafana mikaroka marina sy nalehanao. Za rery ihany mahafantatra ny dinalehako izay nataoko hoe. Leo anao ary sendra. Leo ny fitiavan-tenanao. Leo ny sorofirentinao isan'andro ato amin'ity tokantrano ity. Na eo azy io zazy io dia naleoko mihitsy aloha nakasaina kely raha mbola ho zakako ihany ny ara-mipetraka aminao ato na tsy. Eny mba mahatsapa ny fadisoko koa nandritr'izay fotoan'izay ka mangata-pamelana aminao raha azo atao fa tsy amerina n'izany tsony. Ny olantsika nge rado dia ny fikarakarana ny tokantranontsika sy ny zazakely. Hitanao ihany nefa ny fiainana fa sarotra. Ka izany no mbola hikirizako hiasa so sanatria ka isy ny sampona ny oriana any dia tsy hahavelona antsika intsony ny karamanao. Sady hafa ihany ange izany vehivavy miasa izany. Ny ianao kosa ve moa tsy izany ihany. Dia tonga ato ary azo ka inona ny fiovana mba hitako ato. Jereo fa na dia ny fahafatrano aza tsy vitanao akory. Mbola sahirana ry hafa marary ange zazakely. Marary? Inona ny fanilazaiko ianao? Tsy fanilaza taminao moa fa ianao reniny ihany mahakarakara io zazy io. Marary izao ka ataovy izay taonao. Ohatry ny arery ange rado ny fieritreretanao io zazy io aiza efa andraisanao ray ny andraikitra. Ka tianao izany ny andraisako ny andraikitro? Izany ve ka notaniana indray? Omany avokoa ary ny entan'io zazy io fa andeha zay izao dia n'izao. Raisiko ny andraikitro raha izay ny tianao. Fa hoentinao aiza ny zanako? Hoentiko any amin'izay hitondrako azy izy ka. Ianao reny tsy mahay mitahy izany ka voatery andray ny fepetra. Andao aloha sika rado isakafo dia atory ny alina mitondra fisainana ka raha pitso indray toizana ny resaka. Inona ihany rado mbola ataonao aty amiko aty Tsy efa ampianao ve fa petranokanao nandritra izay fotoana maromaro izay? Tena nahafa-po tokoa moa izany. Ary ny sotranao no antony mahatonga hoe toroseheno. Sambatra ny vadinao manana vehivavy endry sady tsara tarehy. Raha ny andokandokany natondehanao dia mandehana amin'izay fa efa voaraiko. Misy zavatra saika iangaviako anao izay ry seheno raha toa ka sitrakao. Ianao moa ve ho tonga eto amiko raha tsy fiangaviana Ka inona indray hono izany tadiavin-dra miserado izany? Seheno, te hisaraka amin'ny sendra. Dia inona ny idirako amin'izany? Tsy izaho rery manko fa izay sy ny zanako Ohatry? Noho izany mba afaka hitaitra ny zanako fe ianao hikolokolo azy toy ny rahalahy. Ataontsika hoe anadanao raha toa ka manontany kerinao vadinao fa aza miasa saina amin'izany ianao. Tsy maninona fa entohiko avokoa ny zavatra rehetra ilain'ny zanako. Eny fa na dia tapa-panjaitra iray aza. Rado hitanao ivaravarana ny nangina mantsy namatiky mpitony lelako. Fa everinareo sendra fampiasanareo mandrakizay ka ho voavidin'izay volanareo no efa tia tokantranoko avy mbola sahanareo andevozina nompanareo. Rehefa tsy vita ary ity dia ahofy
za piasa kelinareo na olanao aza mahavelona ny zanako ary mahakarakara azy lavitra kokoa. Mivoa ny varavarako ary ataovy farany amin'ny antsahanao tokoana kokoa zao rangaty ale osta sao de tsoko sécurité eo ka ho afa baraka. Ny sisa teny ny andro sy ny volana no fa madibadika teny ny taona tonga taiza soamatsara mosa zanako. Efa ho 5 taona izay ny maty kerin'ny vadiko. Izy ny lasana fa ny sonapetrany taminay mianaka dia tena niroborobo tokoa satria hotely lehibe telo izao ny fanananay. Mosa zanako raha teo na dia navita fianarana ambony momba ny fitsaboana azy dia tsy nanary ahy teo amin'ny fitantanan'ireo arenana velandrain'ireo. Efa notefena tamin'izany mihitsy ny toe-tsainy ka na tokony ho trano fitsaboana zany natsangany dia naleo ny tsy nanao izany fa nandimby ny asany rainy. Mosa, efa vita ve izao zavatra ataonao izao efa mila tsy ho arako mihitsy ny fandraisan'olona ato. Ary zangery maman tsy manao ninina akory maninona renao tsy niantso azy ely zay. Ka naninona renao tsy tonga dia nandeha taty fa nilozanao ny azo fotsiny tany. Tena hitako reraky ny asa mihitsy ianao ry maman ka. Asam Radio. Tiako raha toa ianao mba miala sasatra kely maka-rivo-dranomasina ohatra. Avy aloha mba ho tantinina indray no anao an'io asa io aloha ka izy koa moa no azo antoka raha teo. Tsy hoe mandany tsy ala sasatra fa tena ohatran'ny voaozina iasa zany any ahy na any an-tsena fotsiny aza dia ohatran'ny matsiaro tampoka izany fa tokony any amboraoko misy afa-tsy eo. Aretina ange zany ry maman Zany ve? Tsy misy afa-tsy ny fialan-tsasatra ihany no afaka an'izany aminao. Tsy aleonao ve manaky ny teniko teny izao sao rehefa miombo tsy misy fanafana intsony izany vao anaovana ny tsy misy. Fa hono ahy avelao eo aloha ny amin'iny. Inona foana ho nataon'ilay tovolahy iny aty aminao aty? Fetra ry maman no anarany tovolahy. Fetra? Namako hatra efa hatrany am-pianarana mihitsy izy iny. Nolazain'ny olona rehetra fa kambana hono izay rola. Zany vao maika nanamafy ny fifankatiavan'ny rola zany. Tsara kosa. Jeron'ny maman maso tsy miangatra kosa nge tsy tena misy itovizana ve izay? Tena mbola tsy voadiniko tsara aloha zany fa mamangivangianao aty zany izy iny. Mikasa ny akazino mpiara-miasa amiko ary maman mba nahavita fianarana tsara momba ny fitantanana koa manko izy iny. Tsara kosa zany. Ary amin'izany mahampisakay izany dia aleko izy no hiara-miasa amiko toy izay olo-kafa ka raha maiko toy ny mpiasa rehetra izy fa ny arenako indray tsy ho zaraiko fotsiny aman'olona izany ka. Nitandremahany anefa ianao fa ny olona nge fetsifetsy sady ianao raha teo nandova ny toetrako diso tsotra sy miatra olona loatra. Aza matahotra maman fa mailo ny aty. Tsara kosa zany rehefa nahita asa ianao ry fetra ka roviana hono nanomboka izy zany dia aiza no hiasana? Any amin'ny hotely ravitsara no hiasa ry niny hotely tena matanjaka tokoa ilay izy satria kitana dimy misy sampany roa moa any amin'ny faritany ka tsy eto no hiasa fa any amin'ny faritany. Zany hoe hisaraka aminay sy dada zany ianao io? Fa izaho kosa ve dia verineno toy ny sasa foana Efa saika naharava ny tokantranoko ry fetra ny fanalavitako anao ka tsy foky intsony ny saraka aminao marina dia ajanoko ve zany ty azo ty? Tsy niteny ange aho hoe ajanony ny asanao zaranao aza mahita asa tsara toy izao saingy tsy azo atao ve raha miresaka amin'ny mpampiasanao ianao dia mba mijanona eto tanahy ihany miasa. Mety isangeriny iny izany mpampiasa azy zany ka tsy tiako ny manohitra izay heviny aloha hoe te-hampiandohana rehefa tafiditra vao afaka mandazy tsy mety amin'ny fiainako. Eny ary fa manaiky ahy izay hevitra rato no asa matoky fa tsy hanary anay ianao na dia any an-tany lavitra any aza ny asa ry fetra. Aza matahotra ianao ry neny toy izay ny olana risy mianaka mila fanarenana aingana ny fampitaovana io hotely io sao dia tsy vita mandritra izao fotoana tsy dia mahabetsaka amin'ny vahiny izao. Ka efa izay ara ny olana anjaranareo amin'ny rahalamy manapaka an'izay teti-bola saza amin'ny fanamboarana ko. Fa maninona koa nefa raha avozina ihany koa lesy ny loko anaty sy ivelany fa velon'ny papa zao no nanaovana an'izany farany. Ka mbola tsara kosa nge lesy ny lokony ao ka tsy dia azoazoko loatra le tsy lokony io tsy dia tiako manko ny any loko somaro matromatroka toy io tsy aleo ve azavazavaina kokoa tsy maninona ary raha izay ny hevitra lahy
elange ny tompony zapa natateraka fotsiny. Aza atao toy izany le rakizy ny fiainana. Mila mifanakalo hevitra sika rehetra na tsarana ny asantsika, satria izy io ny akina ny fiainantsika. Matoy ianao no hoany ny akeko anampiamosy tantanandreo hotely ireo rifetra, dia satria efa nahazavainy tamiko ny fahatokisany ianao. Mbola manana olona azoko atao amin'ny toeranao ange e. Firy moa ireo avanditra tompoko lahy no maniry fiara-miasa aminay mianaka eto. Saingy ianao aloha izao no hitokisana ka ataovy izay hampandroso ny hotelitsika e. Aza foana hevitra sao mba mety haresy lahatra ihany fa tsy tonga ianao dia manidy ny fifanakalozakevitra toy ny teo. Eny fa mazava izay tompoko, ary mbola mamerina ny fisaorana sy fankasitrahako anareo ihany aho fa mandray asa ady toy ny havana nareo. Tsisy fisaorana e. Dia tena nyroborobo fatratra tokoa ny fiarahanay sy mosany asa. Tsy mba nisy aloka izany mihitsy na nelingelina ny fisakaizanay. Na ny mamamosa aza dia nakasisaka tsara ny fiarahanay miasa ary nandray aho toy ny zanany mihitsy. Toy ny olombelona rehetra nefa dia tsy maintsy nisy ihany ny olana. Fa dia nisy inona loatra ry niny ary etin'inona loatra izany mahazo an-dady izany dia nafarana avy lavitra mihitsy ahy e. Misaotra an'Andriamanitra anaka fa mbola tonga ra-potoana ihany ianao. Marary ange rado hoe misy aretina tsy dia fahita loatra ao amin'ny lohany ao. Zany vao herinandro izao ny hetsika io aretina io ary miombo mihitsy izy amin'izao fotoana izao. Ka hopitaly aiza no misy azy? Ao amin'ny klinika Mitsimbina no misy azy. Ary raha ny valiny analizy izay natao taminy dia tena aretina tsy dia mbola hain'ny dokotera mpitsabo eto amintsika loatra izy ity. Sady vitso no manana mari-pahaizana manokana momba an'izany. Tsy eto avokoa nefa izy ireo amin'izao fotoana izao. Ka maninona raha lefa tsaboina ny velana izy e? Inoko fa ho tsara amiko koa no mandeha any. Ary ny sarany sy ny kojakoja ilaina momba an'izay any. Vola daholo angery fetra izany. Lazaiko aminao fotsiny fa na nitahirintsika any amin'ny banky aza efa reto ampelantanany reto avokoa fa tsy misy ho raisina tsony. Tena vaka ary neny fa sendra ny patsiray tsomby vavy ty. Avelao aloha any amin'ny dady ejeriny fahasalamana izay vao manapa-kevitra ka. Andao ary fa hoentiko any ianao hoe ndreno izao no miandry azy aoko. Fa nga tsy misy lehilahy mihitsy kosa ny olona efanta toy izany no asaina roa miandry marary. Andao rery fetra fa nisy ve tsy nasaina ny andry a. Dia izay lolazaiko anao zay ry mosa. Tsy mahatoky an'ity fetrafetranao ty tsony manomboka an'io. Aiza daholo le taratasy tany amin'ny mama manamarina an'ilay fahabangana teo? Mbola reo daholo fa ianao ve ahoana? Na tsy nianatra momba fitantanana aza mba mahay manala sy manampy any. So dia heverin'ilay fetra ho ketrina sika ka tsy halala fa ampitombona vidimy eny avokoa nge vidin-javatra rehetra ato anatin'ity faktiora ty. Io jereo. Aza mbola misandoatra aloha ianao ry mama fa mbola eto ampanamarinana ny adalan'ny fetra ange tsika izao e. Omeo faktiora tamin'ny volana lasa teo iny hoe za ry mama? Eza moa nanaovako azy teo. Ty ngamba izy teo. Mbola reto avokoa nge. Heverinao fa tsy efa nanaovako fampitahana angary eo. Ary fa inona ary ny olan'ilay zalahy iny no mahatonga azy anao an'izao fangalarana baribary be izao e? Ka inona raha fanapa-kevitra fa mbola betsaka ny asa miandry ahy e? Na mpiantso any lahy ry fetra satria misy zavatra tiako aseho an'ny lahy reto dia ny mbola eto tanàla. Fa inona reto? Ny asan'ny lahy io fa inona indray e? Fa maninona nisy reto ny toy izao? Sao dia mba sandoka ary reto. Za ve dia hanao zavatra toy izao? Fa manana mpitatam-bola ankoatra langa izay no ahilikelahy amin'iza indray ny fahadsoana. Tsy dia efa mahalala momby reto aho fa alao tsy kelikely amin'ny karamako raha izany heveriny lanangalatra e. Tsy mbola niteny an'ilay onangalatra nge hatreto e. Ary tsy mbola ny ampangalala ihany koa. Fa nahoana no mahana sahady. Tompo maso fanamarinana nge no asaiko atao lahy. Amiko raha mosa dia veriko fampangana sahady ny dikan'izao fetikelahy izao. Sa tsy efa nilaza ny lahy ve atao fa esory amin'ny karamako ary tiany lahy. Zavatra tsy nataony lahy ve dia lahy no hibabo ny vokany e. Mampieritreritra. Mampatsiahy ny fiainantsika tany am-pianarana izany. Tsy tiako mbola hivery lahy toy tamin'ireny a. Ampiara teo ny karama omeny lahy ka tsy misy olana fa roa raha tsy revely lahy e. Dia ny mbola tsy mirehatra ny fatezerako amin'ny lahy dia lazao ahy. Inona ny problema lahy ka ilan'ny lahy vola be toy izao?
mbola tsy nanome alanga raha mila voly alahatra zay. Efa miteny amin'lahy aho afa tsy manana olan'izany ary tsy izaho koa no manao faktura vendrana be toy izao. Dia mialatsiny amin'lahy ary aho fa hampiakatra n'izao raharaha izao any amin'ny tribunal économique. Rehefa tsy mety ajaina mahampinamana lahy dia avelao mpifahavalo mandrakizay e. Tsy misy tokony esan'ny lahy ato amiko tsony koa. Raisy ny etan'ny lahy dia lasa e lahy. Tena mampalahelo tokoa ry Fetry ny fanapahakevitra amin'ilay somonosiany a. Amin'ny mahareny ahy sy amin'ny matompona andraikitra voalohany ahy dia mba tiako fantatra ny antony nanaovanao andreny fahadisoany ireny. Marary dady e. Marary, tena marary mafy. Lany avokoa ny vola teo aminay sineny, tsy misy sarangotony intsony dia voatery aho nanilika tamin'ny volanareo. Fa naninona kosa nefa ianao tsy nilazany taminay hatramin'izay ka mbola azo fanampiana kosa nge izany e. Menatra ka. Menatra hoany e. Sady mihevitra fa raha mangataka dia azo tokoa saingy tsy maintsy ameriny izany. Ohatra? Ka naleoko tonga dia nangalatra. Niveriko manko fa tsy ho hitanareo velively akory izao fahabangano izao raha oharina vola miditra aminareo ary mety tsy voatsikaritra reo akory izany. Kanjo moa izao. Fa efa fanaonao ve izany izao e? Vao izao mihitsy any nanao izao ka vao izao mihitsy. Dia mbola eny amin'ny hopitaly ve izany ny dadanao? Efa ny an-trano izy miandry iray hafatesana satria tsy mety mandray ny hopitaly raha tsy misy vola. Izao ny hevitra ry Fetra. Ahoana? Iresaka an'izao toe-javatra izao amin'ny komisera aloha mba hahafaha mamototra anao ato. Mody ianao avy eo ary izany no hanazava ny sainjanako momba an'izao raharaha izao. Dia ho hito eo ny toy fa asa vinoana ny findainao rehefa avy eto. Tena misaotra anao ary mamasineny fa tena reny tokoa ianao. Tsy misy fisaorany. Fa tsy efa nanontany an'lavy aho hoe ina ny problema an'lahy dia nanino lany tsy namaly. Ka ialahy tsy na tonga dia manindry nefa voatsiny ka naleoko tsy niteniko. Bon, ka hazavao amiko ary ny olana e. Mararo ary abaininay. Efa ray volana noho izao no nahavoa azy. Ty leza ny taratasy ny dokotera, ialahy moa dokotera raha teo. Aiva izany mahazo mibainy lahy fa aiza izy ny tsabony dia roviana ny fandidiana no atao. Ka izy azy efa ny an-trano izao fa lany ny volako. Mbola nivelany daholo ny profesora manana an'io spesialite io ka na zay miandry azy ireny na tonga dia évacuation. Lainga letsy izany a. Io mihitsy ange ny spesialiteako e. Tadidiko tsara tamin'izaho vao tonga teto. Tonga dia tsindry be no azoko hoe manaova generalista ihany fa mbola tsy misy eto amintsika izany aretin' izany. Dia naleoko lesy nandimby amin'ny papanay amin'ity azy ity ihany e. Ialahy ve izany mba afaka handidiny dadako raha izany? Izao nataony lahy. Averenao amin'io klinika io ihany izy fa fantatro daholo ny mpitsabo ao. Marina ve? Izaho mihitsy no hanatanteraka ny fandidiana sy antoka ny lany rehetra. Ka rasana tsy maty lesy ny dadako dia ahoana? Tsy misy maty izany letsy eo fa mba manana finoana. Somary sarotsarotra kely izay fotsiny izy io. Fa rehefa ampy ny fitaovana dia tsy maintsy avitra letsy e. Ary mandehana amin'izay lahy. Ento fiara lahy io. Itsy ambony biraoko itsy ny lakile. Aiza lesy? Io, tsy hitan'lave io e. Mandehana sao tratra aoriana ka. Saotra lesy e. Misaotra anao sahatsy izay dokotera nanana fandavan-tena lehibe toy izao. Sady mbola tsy nandala vola mikarena ihany koa amin'ny fitsaboana ny dadany Fetra. Aza mbola isaorana aloha madama fa mbola tsy manomboka akory ange mifandidiny e. Efatra ny an-tsekoly izay sy Fetra no mpinamana tsy mifakafoy. Nalazain'ny ankizy rehetra ho kambana mihitsy aho izay mirahalahy tamin'izany. Izany fifankatiavana izany no mbola mamatotra ny fonay amin'izao fotoana izao ka tsy nisalasala nandray an-tanana momba ny dadany. Sambatra ianao dokotera manana fo volamena toy izany. Mba ahoana reo hoe ndray aman-drenao amin'izao toetra tsara nananao izao e? Efa maty ny papako. Izy tsy gasy fa aindianina. Ny reniko gasy. Tefena tao anatin'ny kolotsaina roa samy manana ny maha izy azy ary ny fahaizako mampiasa azy roa ifameno ny mahatoy izao madama. Fa ely izany e. Aleo anga adiadiko amin'izay ny mombamomba ny vadinao. Io le atao hoe examen klinika. Faly be rehefa ianao zanako mba afaka mamelona indray fanantenana namanao e.
na mamanangana olona tamin'ny maty mihitsy nge zany Romosy azoko an-tsaina mihitsy izay hafalian'ny mpianakaviandry zareo. Ie, tena velom-panantenana tokoa aloha ry zareo e. Tsara zany ko. Soa fa efa tsy misy atahorana intsony ny ainy. Tsara kosa zany. Ny antsika moa ty didy tsy maintsy faina maha-piara-miasa. Fetra radio efa netiko toy ny rahalahako ka mba malahelo ihany raha tsy mamonjy azy. Sady papako nge fony fahavelony rehefa nanafatra mba hanao soa. Tena tsara ny manao asa soa e. Na ny fahavalonao azy nge azonao soavina tsara e. Marina tokoa zany ry mama. Raha ny fokony napariko dia efa matak'izay ny ray ny fetra. Ny dala sady efa tsy milaza ny olany mbola mangalatra amiko indray. Aza manome tsy ny azo kosa ianao ka mafy nge ny mahazo azy. Tsy maintsy ahita-mbaliny rehefa olana ry mama. Izy no adala namihana izany ho azy samirery. Tongotsika fa aleo etsy amin'ny malalaka etso no ajana ny fiara. Ie, aloha miara-mety isika mianaka fa elo iray ihany ity ka tena kamo miandry anao eny sady ny orana koa ty efa avo be. ASM Radio. Ka aizany misy azy fa tena mahaliana. Leo antaniko etsy aloha fa tsy maintsy efa nafindra ny hevitra izaiko. Andaro mama fa emporta 5 koa no misy azy. Ka tsy tia ve zany Romosa? Domoko aloha sa? Eo anaovako azy. Ay ato. Ka manahoana ianao zao Monsieur Rado? Zao efa mandroso fahasalamana zao dokotera fa misaotra anao. Izy no reniko patron ny fetra ary izy ry mama no ray ny fetra. Faly mahafantatra anao tompoko. Ary mama atao tsy mamaly fa variana fotsiny e. Sa tsy mino ianao fa olona velona io ary zany na toy izao azy. Tsy variana izany fa totra ny efa nisy toerana nahitako anao Ramosea. Rato moa izy teo faly mahafantatra anao Ary aizy fetra. Ity alesy fa inona ny lanilaa manao any madama. Zao tonga manefa ny adidinay aminao zao rery fetra. Mampiray asa antsika dia tonga eto izay mianaka mba hamangivangy tsy salama re sady manatitra solomboankazo ihany koa e. Tena mbola mamerina misaorana mitafitafa aminareo mianaka izay mianakafa mananamana tokoa manana anareo. Neny moa zao tsy eto fa mbola lasa nikarakara sakafo any an-trano nefa dia tena naniry ny ahitanareo izy. Ka izaho zany ny solotenanay mitondra ny sorany. Rehefa sitrana somatsara lesy ny papalalà mbola afaka miona ihany tsika rehetra. Sady zany ry mama. Tre ary tao tsy miteny fa sanganehana fotsiny ry mama zany e. Ka toerana tsy te mahazatra amin'ny madama kosa nge lesy ny toy itony e. Zany no mahatonga azo vitsivitsy teny toy izao. Ohatrany tsy azo azoko ny mitsidika olona marary amin'ny toeram-pitsaboana toy izao e. Mangatadalana angary zareo fa tsy maintsy mbola isy ihany fotoana ionana. Mandalana raha-pitsy ndray ny asako madama. Tsaboy tsara aloha ny rainao e. Zay ianao vao miasa fa tsy misy asa maika akory eo. Saotra besaka toko fa tsy ho voavaliko zao ataonareo azo ao. Tsy misy fisaorana leto zany efa tsaboy tsara fotsiny aloha ny rainy lahy. Dia rehefa sitrana izy miasa mafy elahy. Sady zay. Fa rato ve mbola tsy salama mihitsy samy seniny. Ny dokotera milaza fa tsy misy ahinan-tsony. Efa salama tsara ary efa ody atoato nefa toa endrika manjombona no andraisanao an'izany. Fa maninona Rado e? Tsy maninona fa veloa aloha mba hiala sasatra kilika. Fa zanga moa manako-tabanao raha te hiala sasatra ianao. Aveloa mihitsy aho irery fa mandeha ianao manao raha any an-trano any aloha e. Fetra raha teo efa eto afaka akako izay zavatra ilaiko. Dia efa roanao mihitsy ange azy zany Rado e. Tsy mandroaka sanatria fa efa hitako reraka mihitsy koa ianao e. Mandehana mba miala sasatra fa ny aina nge tsy hananam-piry. Sa ve moa aleo ny doika anao fa aleo ary andeha. Asaivo mandeha aty fetra raha hitanao any. Iendre. Dia izay Rado no nahatonga salasala-potoana toy izao namanganao aty. Tsy mety mifoky raha tsy minosika sianao satria fantatrao tsara ny antony. Tena nahitangano araka ny fitenenana tokoa aty fisehena. Filana kely tsy voatana tao anaty fotoana nahatonga izao.
Angamba asa fotsiny raha izao ny fantatry izy mianaka. Angamba dia ho zonon'izy ireo ho faty mihitsy. Ianao izany fa ny anahoana ny ho fietsiny? Ianao ilay navanin-doza nanolana andreniny nefa ny fitsaboana maimaim-pona. Ary anao ahoana no fitsarany sendra? Namitaka azy hatr'izay? Ianao tia mafirivotrako. Tsy njo samiriry ny tadio anao. Zeno miangavy ianao mba hangina toy izay nataontsika teto izay. Fonenareo mianaka namangy ateto ka tsy efa zany koa ve ny vava nataonao hafa iny e? Tsy vitako izany rato efa miteny ianao fa manenjika ny eritreritro. Avelao hibaribary amin'izay marina dia samy mizaka ny vokany. Nazana ianao. Mifona aminao ary izay eny tamin'ny fahadisoana vitako taminao. Ary mba fiangaviana ny aty. Raha tsy hoelitsika eo anatrehan'Andriamanitra dia oka hijanona ho tsy ambaratelotsika asianao irery izany. Moramoraina ery ianao izany. Fa heverinao mora nga izany ny tana tsy ambaratelo izany? Zeno aloha tsara. Efa manana ny ray ny Mosa. Efa milamina kosa ny amina sy sendra. Ka inona indray ny mbola tadiavinao akorotana amin'izany? Mba tiako ho fantatry ny zanako alohan'ny kipiny reto masikoro reto. Fa gasy ny iray niteraka azy. Efa mila tsy ho zakako manko indraindray ny mieritreritra hoe zanako tiako nefa nanafenako ny tena marina. Dia heverinao fa hanova inona eo amin'ny fiainantsika rehetra ary ny fahalalana ny marina raha izany. Tsy voamaika aza ampisavorivory sy hiteraka alahelo. Za zany ny tompony teny farany ka dia izany manapa-kevitra amin'izay atao. Ekena saingy mba dinidinio sy hevitra hevery ihany mba tsy hisian'ny olana. Ka efa salama tsara ianao ty Rado, ka maninona amin'izay moa sika raha mandeha miaraka misaotra ny patron ny fetra e? Sao dia tsara ny olona tsy mahalala fomba eto sisikako. Hevitra mety tokoa ny an'iny. Sady za koa zao nomboka hiasa ny herinandro ambony iny dia mba milamina sika amin'izay. Zary izy mianaka tao mbola tsy mazoto ny hoanika. Ahoana kosa ary izany hevitra Rado izany? Raha tsy zareo ange dia efa niondam-bato ianao tahak'izay e? Tsy tiako mihitsy izay toetra ny dada malailay finosana izay Tsy hoe malailay finosana ange tsy akory fa efa betsaka izay fisaorana natao tamin'izareo izay ka amiko dia tsy ilainy intsony ny rodorodo hoany e. Tsy mety kosa izany ry dada. Aiza ilay faiza makasitraka amin'izany? Tsy afeniko aminareo mivady fa anoy ianao nge ry dada no antony nangalarako tao amin'ny zareo tao. Dia tratra ianao sady tsy tratra? Indrisy fa tratra tokoa ary saika tsy vita ny farana tamin'ny fandroahana mihitsy fa nareo anga ahoana? Saika nahita angano. Andray lesy dia lahy dia sananao izany no ny fitiavana? Dia ahoana ary ny mbola namonjena anao toy ireny ka? Voatery amin'ny tantaran'ny fahasaranako tamin'ny Matamabe. Izy no nanila ny elana ny adina irolahy ary rehefa ny fanazava teo dia ny fona ary ny vaha ny fondro zareo. Dia tsy mendrika isaorana ve Rado ny olona toy izany aminao Rehefa tsy hoany ianao dia tsy maintsy makany Manahoana ianao madama? Izany no ren'ny fetra. Ary to eno rotony izy indrindra ty. Ary toy izy ny teninao teo e. Fa nahoana ary kalaseheno nanjary-panana be toy izao ndria? Tsy misy hidiranao no nazahoako ny renako e. Izay antondianao lazaina fa mbola betsaka ny asa miandry Tsy nampoiziko. Ary izany kainy tsy netezany Rado nandeha taty Mpanampy tao an-tranony kosa ve no tompotompony sy andadoladizany aty? Fa iny mpanampy anareo, nanasany malotonareo sy nahandro ny sakafonareo. Mivadika kosa ny rasa kehitriny. Ny zanak'arendray izao no manampy an'ity mpanomponareo fahiny. Raha izany ny toe-tsaindry dia soroko tsy asa atao aminareo ny zanako. Sory, ray miala folo miditra e. Za ndray aza mba hanaovana avinavimbava toy izany seno fa tsy izany ve akory ilay fomba fiteninao fahiny raha matora sendro? Tsy ampahafirin'izay mba tafitaka manao tsinitsinina ny madinika. Fa fony amadinika anga mba niresahanao tamin'ny teny feno tampotampo. Mo tsy fanambaniny isan'andro vako no mivoaka amin'ny vavanao? Ka inona ny olanao raha averiko aminao ny vavanao fahiny? Sa rehefa ianao no manao dia tsy maintsy zakaina fa raha ny hafa ny tratrany dia sakoa izay? Tsy fanasa vangy amindriny natongavako eto fa hisaotranareo mianaka tamin'izay vitanareo rehetra tamin'ny Rado. Tsy misy fisaorana. Ny hafa aza ve anaovana maika fa hainareo olo-patatra. Ay ve izany no rarotindry mihitsy ny fahafantarana anay mba hanaovandry ny valifatindry amiko e. Tena maizitsaina ianao raha matora sendra. So ihany fa tsy mosa ny nandray anao teto fa za reniny.
angamba dia tsy haiko ny nanaovananao teto. Dia efa vehivavy lehibe efa nanjafy fiarahana dia mbola tsy ova ihany a. Tsy hijaly hoe amin'izany ny vinantovavy. Tsy misy idirandry ny fiainako e, ny andria atao izay ahasosoa azy. Fa hitanao tsy sosoa angamba fiainako izao. Tapoaka arena tokoa ndrika tsy mifidy izay vavavoaka. Iza moa izao mahalala raha arena azo avy amin'ny fitondran-tena tsy mendriko tony. Inona moa nidiranao amin'izay fomba nazahoako ny arenako? Ka mba miseho amin'ilay manindrinindry aka. Matsiaro voatsindrina aza ato izy. Izao ny vokatry ny ampopoko. Izao hitanao sy tazanao rehetra izao ny herim-poko madio mangarangarana. Iza mahita raha halatra koa ary izao. Efa tratranao nangalatra tao aminareo anga? Tsy ny zanakao moa izao no efa tratrany nangalatra tato aminay. Andray, aza ataonao an'izany ny zanako a. Fitako. Fa nga fidy no azy nanaovany an'izany. Efa nitantarainy taminay sy rato ange zany e. Niary, efa voaray izay ny fisaorana Ramatora Sendra ka hitanao amin'izay angamby varavarana nidiranao io. Fa toro andrisady nge aza seny hoe. Fa tsy misy esako e. Ny fiainako tsy vitandresaka fa miala tsiny a. Fa nahoana kosa rato ny tsy nilazanao teny meloa fa iseheny piasantsika kay ty patron benefitra. Fa mbola tsy ampy anao ve ny nandavako ny hoany e. Enao ny te hipingapingaka eo vao mandraingiraingy eo. Avinavimbava-n'izay olona re zany. Reny tokoa ny tapoaka arena ka tsy mitsinjo izay hafarana. Raha izay nanaovany azay angamba no avaliko ny zanany a, dia asa fotsiny. Tsy enao kosa ve ny nanao ratsy fitondra azy fony izy teto amintsika e? Efa zavatra taloha zany rado a, sady tsy tiako fasakiana nadalany vadiko. Enao ny teo ratsy sainany. Maninona ny tsy izany ny edivana tamin'ireny fa noho izy. Sa kosa mialina ny atsaratareny zato ianao? Tsara izy saingy tsy manaiko resiny aka. Ka resiny ianao sady tsy resiny amin'izao fotoan'izao. Ekeko angefa mpanefoefo izy, fa raha fahaizana kosa angamba tsy ambaniny a. Aza olikolikeo ny resake, valio ny fanontaniako. Andraso eo. Alao koa zany dia tsenanjanako fa efa tonga iny izy. Manahoana dada sy neny? Salama tsara? Salama lesy izay fa ialamy manahoana? Dry, ary to tonga salasalan'andro be toy izao fa misy inony? Ka maika nomakomana ny mariazy mosa? Vangahana ambady ny edala? Vangah ianareo tsy mba mamaky gazety e. Amin'ny sabotsy izao natao ny mariazy. Tena lanonana manetriketrika mihitsy nefa miaingany a. Ka iza hono ty ho vady ny rifitra? Any izy ihany, zanaka vavitokana mpanankarena. Ron'le manekeny rono ny fandaniany andro re. Na azo le ry na azo an'iny a. Mba tiako hita izany mariazy zany a. Hadiniko tokoa fa saindry zareo sika telo mianaka amin'ny mariazy io. Efa nilazako izy fa tsy mila taratasy fanasana intsony sika satria ny tao azy efa tsy ampy. Ny zanak'olona zany anambady amin'ny fomba manetriketrika ary tianao, na ny fofony aza toa mbola tsy hitanay akory. Misy olo tiako andry dada sy neny, saingy mahafisalasala ny toron'ny fitiavako aminy. Ohatra ny reny tsy lehilahy reny le tsy elahy. Sa matao be vavy? Zangery dada rehefa manao zavatra dia tsy maintsy manao avy tetike. Ka soa aza dia variana amin'izany eo tialahy ka antitra vao hitaiza. Tsy misy an'izany rery dada sy neny a. Rehefa tsy mety ve tsy ajanona dia manova hafa. Meko any neny reto volo reto a hikarakarana no entintsika amin'ny fety mihaja io. So dia tsy miendrika ny voninahitra omenantsika nefa nanantsika ato ka mividiana vaovao. Efa tomombana daholo lesy ny zavatra rehetra fa lasantsy isa mbola tsy azo. So manko tapaka ny jiro dia tonga dia groupe no alefa. Avelao ary aloha hividy an'izay e. Fa mandalova ho maman lesy alahy alohan'izany rehetrarehetra zany. Ie, sady misesaka toko amin'ny mihitsy. Lasaka. Mandrosoa? Ay fetra ihany. Ie zaka. Petra kely mihitsy aloha ianao e. Mitady ahony ianao? Ie, tena mitady anao tokoa satria mbola misy olona tokony asiana nefa tsy nahazo fanasana. Olona fireo eo? Olona raika? Ka izao ve zany izy io vao anaovana taratasy fanasana sa atsiana telefonina fotsiny dia vita? Ona re zany? Inona re ny ilazako an'izany? Zao re, mifofombadinao ange izany tiako asaina izany. Erahana mahafantatra fa toy ny mpirahalana reo somosa. Ka rary ny raha manasy izay tovovavy izay ianao. Ka le izy aza mbola tsy misy fa vao tadiavina po. Aza mirediredy rery fetra tovolahy ohatry io ve dia tsy mbola manao an'izany foana e?
eny misy ihany olo tiako saingy matahotra any amboraka amin'ny fitiavako azy dia aleoko aloha miandry fotoana lavako. Hitanao zany tovolahy toy izao ve tsy mba hanan'olo tiana mba oatra n'iza loatra re zany? Oka re madama, avelao aloha asa amirery no momba azy ka marina. Tsy maintsy entinao manaraka anao izy rapitso, asanao zany. Eny ary azoko dia rapitso zany. Tena katraka izany raha mary azy nanaparany sehno ny fananany tokoa ny mary azy ny-janany. Ary inona mampangano anao raha toy io aiza ve ka efa hatrany an-trano no milongolongo tsy miteny tsy mivolana sa marary ianao? Izany hira ataon'ny atoko-pihiry izany malasalasa ny saiko. Tsaroko ny mary azy tsika. Dia izany ve mampilatsaka ny ranomasina toy izao? Mary azy angeno ilay atsika fa tsy fandevenany. Tadidinao moa ianao le latsa-dranomaso rehefa ny fihidy? Tsy minao mantsy tamin'iny hoe vita ihany ny mary azy tsika. Fantatrao ihany koa ny olana misy tamin'ireny. Eny fahatserovana mitambatra ireny no mahamaloka ny endrika, fahatserovana mamy nefa tantara sisa. Amin'ny mary azy ny fetra indray isika manao misimisy. Tsy tazako tokoa iny zanako iny fa aiza ary? Io akaiky ny seheno izy fa aiza indray ary ianao izany? Mba mahita kosa ny masonareo izany dia na dia ao anaty vahoaka be toy izao aza dia mbola mahita ihany. Tena mbola tsy nahita n'ity fiangonany tia ny haingo sy ny raratra toy izao eny fa na dia handro fety lehibe azy. Mba nahoana reny mary azy ny-janako any aoriana any? Fa nahoana kosa moa se elo ianao tsy mba hiaraka andia amiko? Ka tsy ho saro-piaro ve mivatinao? Na ho saro-piaro izy na tsitsy rarao zany. Fetintsika senao an'io satria zanako sy zanako eo imosa. Nahoana kosa ny tsy mba vela hifety? Rado efa mifanarahantsika ny amprimana azany lasy zany ka adonoy fa tsy zanako velively mosa. Azonao ve zany? Eny ary rera izany ny sitraka ao Azafady fa manapaka ny fahafinaretanareo azafady kely ange. Misy zavatra mba tiako ambara aminareo manatrika eto manko. Vita soamatsara izay ny fanambadiana sy ornelahy. Ny lanonana mbola itoy mbola itoy ny lanonana. Saingy amin'ny mahetony rahalahako dia hifetra zany. Dia mba nitady an'izay tola tiezany koa ny edala. Ary eto amintsika izany tovovavy mahafatifaty izany zao. Mangina kely any azafady vetivety ihany ka mangataka amin'ny fetra mba hanantona kely ety. Vetivety le tsy fa tsy misy anakitra ny lahy eo ainga lahy. Tonga ary zao ny fotoana ka asehoy aminay amin'izay izay sitraky ny safidimpon'ny lahy satria ny anareo indray no manaraka tahaka izao. Asyhotehaka kely aloha fankaherezana amin'ny fetra Fa inona foana ko ary ty mifangala-pijery ty? Tsy misy izany reo sena fa aza mamontsyampony eo tenao sao dia verina rehefa tsy hitako azy nareo sehny teo iny. Marenina re ianao fa ity ny fetrasanantsika Mialatsiny ry izy mianakafo fa tsy hoe dôzydôzy akory raha fetra dia hoe ny teniteny foana. Misy olo tiako tokoa ao anatinareo rehetra ireo. Tsy fantatro izy raha mba mety ho tiaka. Ialako tsy ny de zao sao anafotoana azy zany Ika ka la zao le tsy fefa te ihany ny olona rehetra. Seheno ny sitrako. Ino satria izay no tiako. Sady tsotra izy no tsara fanahy sy antra olona. Ary ny tsara tarehany tena nambabo ny foko. Na dia mbola zoko lavitra azy se eny dia tsy mampanina ny ampiakatra azy ny vady. Tsy misorotra eny amin'ny loatra ny fanterana izany. Efa nilazaiko eo fa ho avy tetika ka tsy te hisahirana loatra intsony fa mba te hanambady mpanan-karena. Mety tesitrano mosa zanany satria zala eny heverin'ny rahalahy indray ty te hitondra azo toy ny zanaka nefa tsy maninona izany. Fitetika tokoa lahy ny zanako na tsy nampahafantariko azy aza fa mpanampinay taloha tia ka saina ilay novady ity. Dia toa tsy mampaninona indray satria
sady manan-karena ny tsara taria mambika. Za mihitsy ny aporisika ny fetrana bady any seheno. Tsy maintsy ho lasa vinantoko ihany ry seheno ary eto avo hanatanteraka ny valy navonavondry. Fetra fa ino ny ty loza lazay se? Reniny senge seheno ataoko ahoana no hevitra ny seheno ho toy ny vinaty vavitra indray nefa efa reniny janako. Dify ihany izay seheno tsy nampafantatra teny melony tantaranay. De tena nahita angano tokoa ny zanako fa mitady hanambadina reniny izay reniny rahalahiny ihany. De ahoana? Inona no atao fa zao vao nahita angano. ASM Radio. Taitra ihany ny fokona andreniteniny fetra. Fetra izay tokony ho zanako raha nanaraka tsara ny tantara ianao. Nefa sanamboraka amin'ny fitiavany. Nahita angano tokoa izay sy rato raha nilazalaza ny lasany tamin'ny olona. Fa mba ho fanafotako ny tantarana tsy hivoaka dia maninona moa raha manaiky manambady amin'ny fetra. Ahoana kosa oletsy ry fetra no anaikiko ny lahanambadina ny reniko. Ialazy azo lazaina fefa niraisiko toy ny rahalahako. Tsy manaiky an'izany na dia lazaina aza fa manimbazimba ny safidiny ny hafa. Ataoko mahita angano raha mikitikidika amin'ny reniko. Miangavy anareo rehetra izay manatrika eto ahy mba tsy handray avatrana izany tenin'ny rahalahako izany tena izy nareo. Fantatsika rehetra fa mbola varimbariny ihany izy ka rehefa tonga ny rarahany dia tsika mianakavy izao ihany no hiaraka natrika ny lanonana rehetra. Ary mitoy ny lanonany alefaso.